Naneo ny heviny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana izay niseho lany tato ato ny fikambanan'ny kooperativa mpitatitra etsy Ambodivona anambarany moa fa raha samy mandray ny andraikitra tandrifiazany rehetra dia ho voasoroka ny loza ary indrindra ho anatin'izao fotoam-pialatsasatra mahabetsaka ny mpivezivezy amin'ny lalam-pirenena izao. Fanazavana. Raha mahita hoe nisy ny zavatra nitranga tamin'ireny loza reny tsy le boilina ireny moa zany zao no mitranga betsaka no mitranga any. Zany zany miantso ny fanjakana hoe oka mba tsy misy ny zavatra mitranga zay vao handray ny andraikitra. Ary misy ihany koa ny tompona andraikitra moa zany tena efa niteny ny filoham-pirenena fa handray andraikitra. Fiainao tompona andraikitra napetraka teo dia raiso le andraikitra fa aza miandry mivaika ny filoham-pirenena hoe efa niteny ny filoham-pirenena dia handray andraikitra. Tompona andraikitra ianao anatin'ny fitaterana dia raiso le andraikitra ao. Vonay président coopérative tompona andraikitra ao anatin'ny coopérative anay dia handray andraikitra zay amin'izay sazy tokony ho anay. Ny zakanay moa dia anaovanay tatitra mandeha makany amin'ny APDS makany amin'ny ministère ka samy tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra mitranga zany tsika raha fitaterana nanao atao. Eo koa raha iala eto Ambodivona ny tomobile raha iala amin'ny alehany eo ny gendarme sy ny polisy raiso ny andraikitra nareo. Raha misy zavatra tsy mety eny an-dalana ampiasao lay lalàna ampiasaina fa tsy ny droit-nao manokana no ampiasainao. Ohatran'izay zany zavatra iantsona no an'ny rehetrarehetra.